fanery havana ny fahasoavana mampiadanana dia amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fifaliana indray no ifampiarabantsika, ifanatriantsika tava amin'izao alahady fa 7 ny volana aprily izao, izay iainantsika, andiniantsika ny lohahevitra hoe kristiana miadana. Ka dia fifaliana no ahafahantsika manatotosa izao fanompoam-pivavahana izao, miaraka amin'ireo havantsika izay manaraka izany amin'ny alalan'ny tambajotra serasera sy ireo izay mbola iaino izao fotoam-pivavahana izao, satria fantatra fa maro ary mitombo hatrany ireo manaraka izany sy miaino izany aneriana any. Ka dia ny fiadanan'ny Tompo atsika mianakavy. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, 3 fois Saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous rassemble aujourd'hui. Et c'est vraiment une grande joie de vivre ce temps de culte avec nos amis qui sont en distanciel par le biais des réseaux sociaux et ceux ou celles qui vont aussi réécouter les podcasts que le Seigneur nous rassemble et qui partagent sa paix, et d'où le thème « Être en paix ». Voilà le thème du jour. Et que ce temps de culte soit agréable à notre Seigneur Jésus-Christ. Iaraka mamaky ny salamtsika zay voalahatra anio. Salamo 20:1. Voay ny vavahadin'ny fahamarinanao, hiditra eo aho ka hideran'ny Tompo. Ity ny vavahadin'ny Tompo, ny marina no hiditra ao. Hideranao aho fa efa namaly ahy ianao, ka ianao ny famonjena ahy. Avy tamin'ny Tompo izany, ka zava-mahagaga eo masontsika.
ilay ombombavaka isika eny tokoa amin'ny alalan'izany hira zany ray tsy to lay tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay ianao le mamindra fo aminay isan'andro ary manavao izany isa maraina marika izany zao tombonandro mpahavelomana izao ianao tokoa no ano azo hitokiana indrindraindrindra amin'izao vanim-potoana miovaova izao mikorotana eran-tany dia ianao le rainay tsy to azo ianteherana ary azo hifaharana tsy manitaka tsy miova ary faly izay manana anao Andriamanitra ny rinay dia ianao koa toy izany faly manana anay toy ny zanaka malala eo anatrehanao zanaka manoa zanaka manao ny sitraponao ary izany no anambaranao aminay ny sitraponao satria tianao izay ho mahitsy eo anatrehanao ary tianao izay anana fiadanam-po izay vokatry ny fanahy masina izay omenao anay tsirairay avy raisy ho voninahitry ny anaranao izao fotoana izao lay Andriamanitra tsara tsy manatsahala. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps de culte où nous allons vraiment vivre avec toi, le Prince de paix. C'est toi qui nous donnes par ton Esprit Saint la paix qui surpasse toute intelligence. La paix que tu nous donnes en Jésus-Christ, et c'est lui qui nous dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Seigneur, merci parce que nous sommes privilégiés. Tu nous as mis à part pour goûter cet avant-goût du ciel qui est la paix intérieure. Reçois nos louanges et notre adoration, Seigneur, en signe de notre reconnaissance. En Jésus-Christ. Amen. Petraky sika ianotsika ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Izany dia nitsoahana tao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba toko 3. Iza aminareo no endry sy manam-pahalalana aoka asehony amin'ny fitondrany tena tsara ny asa amin'ny fahalemem-panasy fahendrena fa raha misy fialonana mirehitra sy fieveran-tena ho zavatra ao am-ponareo dia aza mireharena mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy ilay avy any ambony fa araky ny ety an-tany ihany, araky ny nofo, araky ny demony. Fa izay misy fialonana sy fieveran-tena ho zavatra dia misy fikorontanana mban'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony, le fahendrena vokatry ny fanahy masina dia voalohany indrindra madio. Manaraka izany tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindrapo sy manao asa soa, tsy miangatra na miatsara ivelatsy. Izany no teny iray apatseviny tompo atsika amin'izao alahady izao. Ko andehantsika angina sy andini-tena eo anatrehan'ny tompo ary rehefa vita dia toizantsika amin'ny vavaka fifonana izany fahanginana sy fandinihan-tena izany. Tompo fantatray tokoa fa mitantana anay amin'ny lafim-piainanay rehetra ianao na amin'ny mora na amin'ny sarotra, na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana, hatramin'ny fahaterahanay ka hatramin'ny fahafatesana izay ankalazanay amin'ny fitsanganan'ny maty koa amin'izao andro Paska izao.
mahakasika anay zany ny fanontaniana zany iza eo aminareo tokoa moa no endry sy manam-pahalalana. Mieritreritra tokoa zay hoendro manam-pahalalana nefa ianao mijery zany raha miseho hitataratra eo amin'ny fitondratena nay izany. Aoka asehony amin'ny fitondratena tsara izany, fahalalana sy fahendrena izany ianao. Eny tokoa tompony nizatra hita taratra dia indraindray amin'ny tokantrano indrisy azy amin'ny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina moa tsy lazaina intsony dia feno fialonana mirehatra, fieveran-tena ho zavatra mirehare, latsaka amin'ny fandaingana mihitsy ary zay. Izany rehetra izany hoe ianao dia tsy mba fahendrena avy aminao fa ety an-tany ihany araky ny demoni. Izany no ataonay ary matsara menatra izay satria Andriamanitra mandinika vosony fo ianao. Fa izay misy fialonana sy fieveran-tena ho zavatra tokoa izy ianao dia misy fikorontanana. Tompo ny zavatra tianay amin'izao lahady izao dia ny andraindray ilay fahendrena avy aminao, ilay fahendrena madio, ilay fahendrena tia fihavanana, ilay fahendrena mitondra anay amin'ny fandeferana, ilay fahendrena mahatonga anay ho mora lahatra mba tsy isan'andro dia ampianarina sy tariana sy bedesina foana izay vo hanao zavatra anankiray. Le fahendrena feno famindram-po ary miseho an'izany asa soa ataona izany, zany fahendrena izany tsy miangatra, tsy mety tsara velantsika. Izany ny fanirianay Tompo, ary tsy hainay ny mamboly izany ao aminay fa avy aminao izany. Ka mangataka aminao zay amin'izao andro izao amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hampiditra izany ao am-ponay tsirairay avy amin'ny fiainanay, mba hahatonga anay tokoa tsy salasala intsony ny amin'ny fanoloran-tena izay ataonay eo anatrianao. Oui Seigneur, nous savons que tu nous aimes et que tu nous accompagnes. Tu accompagnes nos vies dans les joies comme dans les tristesses, dans les meilleurs et aussi dans les pires, sur les sommets comme dans les vallées de l'ombre et de la mort. Et pourtant, lorsque vient pour nous les moments de marcher dans cette vallée obscure, souvent nous doutons, nous nous révoltons même, nous avons de la peine à croire en ta présence et en ton amour. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi ce matin. Nous voulons arranger nos vies selon ta volonté. Nous voulons avoir cette sagesse qui vient de toi, comme ça a été rappelé. Seigneur, accueille nos doutes et nos questions et donne-nous cette paix du cœur que toi seul peux nous donner. Toi seul peux nous donner cette paix. Et nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur,
atsika zay maniry anaraka n'ilay mpanafaka ota raha iso am-pitsanganana ary ny teny a zay manambara ny famindrapony ary fifaliana ho any mampatsiahy aminao ny teny zay nataony tamin'ny mpanjaka Salomona ndray andro ary ho atsika koa anio satria fahendrena no nangatahanao fa tsy ny hoe lavelona na arena na ny ainy fahavalinao dia indro efa nanao araky ny teninao ao anome anao saina endry sady mahiratra ka tsisy tahaka anao ny teo alohanao ary tsisy ho tahaka anao ny atorianao ary na izay tsy nangatahanao ara hoy ny tompo dia omeko anao koa dia arena voninahitra ka tsisy tahaka anao amin'ny andronao rehetra amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no anambarana fa voavela ny elokareo no ny anarany masina. Amen. Midy rano tompo. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika ary miroso amin'ny sekolelady sika izao.
soratra ny ankizitsika izay koa no mampiditra antsika amin'ny vavaka sy famakiana ny soratra masina 700 Alahady andro tsara. Iaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry iray noho ny nanomezanao anay ny fotoana ankehitriny. Hiainona ny teninao. Ankehitriny Tompo, raha maka sy hiaina izany izahay dia mangataka ny fanahinao masina ka ny teny ho voavaky tsara araka ny sitraponao. Ny mpanomponao ho fitaovana mahatoky hanambara ny hafatrao ary ny fiangonanao kosa ho mpiaino-pakatò. Amin'ny anaranao no anandratana izany vavaka izany. Amen. Nous commençons la lecture dans Actes chapitre 4 versets 32 à 35. Actes chapitre 4 versets 32 à 35 que je lis au nom de Jésus. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix à ceux qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Nous continuons la lecture dans 1 Jean, chapitre 5, du verset 1 à 6. 1 Jean, chapitre 5, du verset 1 à 6. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu, et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui est triomphée du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Dia ho faranatsika ny famakiana ny teny izany dia hita ao amin'ny filazantsara ny jaona toko 20 ka hatramin'ny 170. Ary rehefa ariva ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarana izay niangonan'ny mpianatra no ny fatahoran'ny jiosy, dia tonga Jesosy nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nasehony azy ny tanany sy ny lany voany, dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahan'ny ray ahy no anirahako anareo. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Na elokiza no averanareo,
dia voavely izany, ary na iza kosa no tsy avelanareo, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Fa Tomasy, anankiray tamin'ireo 12 lahy ilay atao hoe Didimy, dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahita ny Tompo izahay, fa io kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nanomboana, dia ataoko eo amin'ny olatry ny nanomboana ny ratsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lany voninkoa ny tanako, dia tsy mba hino aho. Ary noho ny afaka avalona, dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy, rehefa voarinona ny varavarana, ka nitsangana teo afovoany, dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atehefo eto ny ratsan-tananao, ka jereo ny tanako, ary atehefo eto koa ny tananao, ka tovy amin'ny lany voako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe, Tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy no Kristy, Zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Amen. Ganana no anaovantsika ny hira voalahatra. Ivavaka isika tompo aoka tokoa zay tsy ho mpieno mpanadino fa ho pakato ny teny zay novakina sy hotoriana aminay izao, mba tsy sanatry anameloka anay ny teny renesina nefa tsy ampiarina, fa ho teny tena aina ho an'izay rehetra mahazo azy, ary famelombelomana ny nofo rehetra, famelombelomana ny sela rehetra mandrafitra anay. Izany no fanirianay Tompo, ary resy lahatra izahay fa hainao izany. Hainao izany satria namorona izao tontolo izao avy amin'ny tsy misy ianao tonga misy, dia hainao no manasitrana zay mety aretinay ninninona endrika izany aretina izany. Ary ny teninao amelombelona anay. Seigneur, merci pour ce temps important parce que c'est toi, le Dieu vivant, celui qui a créé le monde à partir de rien, et ce Dieu-là qui nous parle aujourd'hui et qui veut nous donner une parole, non pas pour condamner, mais une parole qui va nous
relever dans tous nos chutes et nos manquements. Seigneur, nous voulons vraiment entendre ta parole de manière particulière. Et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Seigneur, nous te supplions, ouvre par ton Esprit Saint nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Afaka mipetraka isika. Kristiana miadana no lohahevitra somary mahagaga ihany satria amin'ny teny malagasy ny teny hoe miadana dia azo adika roa, na le fiadanana être en paix, na le olona mizara fa mandeha ireny miadana be mifamindrana. Fa le anankiray no raisintsika hoe kristiana miadana, être en paix en Christ. Dia milohany hijerentsika an'izay dia tia-patsiaro kely ihany koa satria izay fiadanana izay, cette paix que le Seigneur nous propose, il y a un chemin pour y parvenir. Dia tamin'ny alakamisy masina dia nilaza an'izao fanambarana miezinezina izao Jesosy hoe tadidinareo, hoy izy hoe izao no lalana ho amin'izany fiadanana izany. Izao ny lalana, izao ny fahamarinana satria mety misy fiadanana pahalazain'ny olona fa fiadanana mamitaka, lalana eritreretina hitondrany amin'ny fombiazana lisy kanso fahaverezana. Izao ny fiainana satria indraindray io eritreretin'ny olona fiadanana etseroa rehefa tena dinihana lizy mitondra amin'ny fahafatesana, fahaverezana. Dia le tenin' Jesosy hoe tsy misy olona makany amin'ray satria Andriamanitra ray ihany no afaka manome an'izay fiadanana izay. Ary tsy aivina fa voalaza hoe anankiray ihany ny tetika asan'Andriamanitra dia ny hanome antsika io fiadanana io. Zay le hoe j'ai un projet de bonheur, dit le Seigneur, un projet de paix, ni de malheur, projet de bonheur. Dia tsara itsika tsy anjery le teny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny lalako. Izay akory tsy entina hoe anliana ny sasany hoe izay tsy kristiana nareo bodista zany dia very, nareo silamo dia very, nareo tsy anjarantsika ny mahalala na iza ny very na iza ny voavonjy, fa ny zava-dehibe amintsika dia ny alalana hoe mandeha amin'izay lalana izay, mizotra amin'izay lalana izay tsika. Dia tsy aivina fa misy efatra izy ireo amin'izao fotoana ny Paska, satria alahady voalohany aorianan'ny Paska izao na mbola fotsifotsy aza ny loko liturjika, dia manambara fa ao anatin'ny lalan'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty isika. Dia misy anaky efatra le izy tsarotsika patsahivoko vetivety, dia le lalan'ny fahatongavan'i Jesosy olombelona, chemin de l'incarnation. Izy tonga olombelona mba hahatonga antsika ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay le hoe chemin croisé. Tsy afaka mahazo fiadanana mihitsy tsika raha tsy tanteraka izay, ary Satana niezaka mihitsy ny tsy hatanterahana izay, navily lalany Jesosy, fa Jesosy hatramin'ny farany izy tsy niala tamin'izay lalana izay nisoritin'Andriamanitra izay. Faharoa dia le hoe lalan'ny azo fijaliana, chemin de la croix. C'est pas le bois qui est important, c'est pas le bois que la croix représente, mais la souffrance ou les souffrances que Jésus a endurées à notre place. Il a enduré tout ce que nous aurions dû endurer, de la conception à la mort. Hatramin'ny fahaterahany ka hatramin'ny fahafatesany dia nijaly izy tamin'ny
fahaterahany a de hitatsika tsara mety azo lazaina raha am'izao ngamany hoe manatona psykologue marie de aka le zanaka hoe traumatisé satria zao vo mbola tsy nitsimoka akory izy de ny ray nefa saika ametrapetraka azy josefa vo roa taona izy de efa tonga ny décret sy ny de césara hoe aringana daholo ny zaza roa taona tao amin'ny ankohonana izy de lazaina fa marary saina zany hoe tena fahoriana tsy teo amin'le herinandro masina ihany izy mijaly tsika mantsy indraindray hoe teo no nijaliany jesosy teo les souffrances qui ont atteint le summum fa nandritry ny androm-piainany tetỳ tany izy hatramin'izy vao nitsimoka tao akibony marie de efa nijaly psychologiquement et relationnellement fa tsy le teo amin'ny azo fijaliana le semaine sainte herinandro masina iny ihany fa nijaly teo amin'ny toerantsika izy enina de tao arinan'ny fahafatesany aza de mbola nylazaina ihany hoe ny mpianany a no nangalatra ny fatiny zany hoe c'est une souffrance post mortem de fa maty izy de mbola nahely ihany sa hoe tsy nitsangana tamin'ny maty za mandraka kehitriny aza efa aroa arivo taona tyarina de mbola mivoaka ny boky maro isan-karazany asa rehefa mamaky an'ireny fa ambrao misy atao hoe Da Vinci Code ambrao afaka mamaky nareo novakina tsy hoe andeha anaraka ino azy fa alalanareo hoe ay ve zany lazain'ny olona momba nytsy andriamanitra zay jesosy zay arahantsika ty de manaraka an'izay ny lalan'ny fitsanganany tena matsy de hitatsika tamin'ny paska teo ny hoe niarana tsangana tamin'ny kristy isika tsy jesosy rery ihany no ankalazana rehefa mipaska fa isika koa zay niara-nitsangana taminy de farany amin'ireo lalan'ireo a de le atao hoe lalam-boninahitra hitatsika zany hoe zany rehetrarehetra zany raha nandalo an'izany jesosy de itonga atongatsika izy aloha voalohany indrindra no napetrak'andriamanitra nasandratra andriamanitra tamin'ny toerana ambony indrindra nomen'andriamanitra anarana zay ambony noho ny anarana rehetra izy fa zay zarany amintsika koa Filipianina toko faharoa miteny am'izay voalohany na de nanana ny endrik'andriamanitra ary izy de nifoana ny tena ny tonga olona de nanetry teny izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana de avy eo izy a nasandratra andriamanitra ho ambony indrindra ary nomen'andriamanitra anarana ambony noho ny anarana rehetra zay le izy ary hitatsika eo amin'ny fanekempinono zay nous voyons ça et nous récitons ça tous les dimanches rehefa manambara ny finoantsika isika ny atao hoe symbole des apôtres le fanekena fanaotsika mahazatra iny zany de ataoko le izy satria tsy ataotsika fa hafa no ataotsika rehefa avy eo de izao ny voalaza hoe aitsika hoe mino an'andriamanitra ray tsy toa mba toy izy hoe mino an'andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an' jesosy kristy zanan'lahy tokana tompontsika zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky maria virjiny nijara nanapaka ponto pilato nombona teo amin'ny azo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka ny akavanan'andriamanitra ray tsy toa ho avy hitsara ny velona sy ny maty zay nge le voalaza teo hoe ataontsika isan-kalahady ka le chemin le tenenin' jesosy iny fa raha nanaraka nareo teo amin'io fanekena finoana ataontsika iny de misy anankiray tsy tafiditra atao amin'le hoe chemin de l'incarnation chemin de la croix chemin de la résurrection chemin de la gloire fantatrareo hoe inona tamin'le vao mivakitsika teo misy anakiroa le izy fa ny ray no resantsika an'io lalana koa le izy tsy maintsy lalovantsika zany maty ka nalevina niara-maty tamin'ny kristy tsika ary niara-nitsangana taminy fa amin'ny fanekempinoana dia ahoana ny teniny nidina tany amin'ny fiainatsita amin'ny teny français dia ahoana descendu aux enfers lalana ny lalovantsika niaraka tamin'ny kristy koa zay fa indraindray adinitsika de izay ary no mampitonga atsika hoe ahoana ary zany hoe midina tany amin'ny fiainatsita na hoe descendu aux enfers zay de noety niaraka tamin'izay koa tsika fa tsy hoe ary tsy mahazo fiainana mandrakizay zany tsika raha tsy niala tamin'izany enfer izany
Nivaky teny amin'ny filazantsaranyio manamarina azy, manamafy azy, manazava azy, dia mangataka amin'ny fanahy masina mba hameno an'izany satria voafetra ihany ny mpanompony zay asiana milaza izany, dia izy fanahy masina hameno zay rehetra mety ho banga na hanala zay rehetra mety mihoatra. Raha vakitsika amin'ny filazantsara zay voasoratra anio ka midina fotsiny eo amin'ny andininy faharaiky amby folo isika zany, le jauna toko faharoapolo teo jauna toko faharoapolo dia vakitsika metomboka amin'ny andininy faharaiky amby folo le izy zany jauna jereko ato amin'ny baiboliko jauna toko faharoapolo dia manana fotoana koa nareo hijerena azy anarahana azy dia mitantara taoriana ny nitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Dia ray resaka vehivavy anankiray izay nitomany Maria Magdalena izy io. Nitomany voalaza hoe fa nijanona nitomany teo ivelan'ny fasany Maria. Ary mbola nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasany. Hitanao zay ny zavatra niseho. Dia rehefa nitsirika tao am-pasany izy dia nahita an'izay anankiroa mitafy lamba fotsy, mipetraka ny ray teo alohana teo andohan'le nandriany Jesosy, nandriany fatiny Jesosy, ary ny anankiray teo an-tongotra. Dia ireo anjely ireo niteny tamin'ny raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Ona tokony ary izy tsy tomany ka le tompony nanolorany fiainany, nanariny ny fiainana, narahany tena no maty. Dia rehefa maty tsika mba handeha hanositra menaka manitra anao ny adidy farany izy tsy hita teo, dia nitomany izy rariny loatra zany. Dia mivaly teniny dia hoe nitomany satria nalainy olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Zany hoe i Maria dia mihidy tao amin'izay ny azy mifandresen-dahatra ny hoe tsy hitany tao am-pasana Jesosy, dia fijeriny dia zao hoe tsisy afa-tsy ny vahaolana, dia zao hoe nisy nangalatra izy, nihidy tao anatin'izay fomba fijery zay. Dia rehefa nilaza izany izy dia nitodika dia nahitany Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany Jesosy. Maria io zany. Dia hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana no mitomany ianao? Izy zany mbola mihidy ao anatin'le fahoriana amin'ny andro Pasika io. Dia nataony ho mpiandry sa Jesosy. Tena hoe atao hoe jamba na tena hoe obnubile amin'le souffrance angambana, amin'le fisarahana. Dia zao Jesosy no eo fa voahidy ao amin'ny fomba fijeriny izy, nataony olona hafa ary le izy, nefa Jesosy. Dia nataony fa mpiandry sa izy, ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no naka azy. Jesosy indray nieritreretiny naka ny fatiny Jesosy. Raha ianao no naka azy, lazao zay nametrahanao azy. Zay le tantara. Dia hoy Jesosy taminy, andiny fahina amby folo amin'ilay jauna toko faharoapolo ihany, ry Maria. Zay fotsiny. Atsony amin'ny anarany. Io anarany io mantsy zava-dehibe. Indray tsika rehefa manao anarana dia le anaran'le starany Amerika reny no atao anaran'ny zanaka, mialatsiny amin'izay manao an'izany. Fa le anarany io misy dikany, ry Maria. Zay fotsiny. Dia nitodika izy. Nitodika zany nijery amin'ny teny frantsay, dia nijery izy. Dia hitany hoy izy ny teny hoe, amin'ny teny hébreu hoe rabony, na hoe mpampianatro. Dia teo moa nisy resaka aza manendry aloha fa mbola tsy niakatra tany amin'ny ray io le fiakarana. Miakatra ho any amin'ny raiko sy rainareo aho, ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Andiny fa 12 dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo izay. J'ai vu le Seigneur. Zay le hoe vient et voit. Efa nahita ny tompo. Niazakazaka izy nakany amin'ny mpianatra.
dia zay ny teniny zay ny vaovao mafalina efa nahita ny tompo ao dia avy eo sady nylaza ny teny zay fampiresahany tamin'i Jesosy teo zany ny tantarany hoe ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitra reo a ohatran'izao ka izay ny tantara melohany vaky tenintsika an'io dia mandritra n'izay fisehon-javatra izy miazakazaka zany dia niteny tao amin'ny mpianatra dia hoe efa nahita ny tompo zay dia niarivany ny andro iny zay ny vaky teny an'io amin'ny 1970 dia hoe no niariva n'ilay andro voalohany amin'ny herinandro andro pasika io zany raha voarindrina ny varavaran'ny toerana zay ny angon'ny mpianatra no ny fatahorany Jiosy eto zany dia alady arivan'ny pasika le andro voalohany amin'ny herinandro raha voarindrina ny varavarana ny toerana zay ny angonan'ny mpianatra ny vory izy ireo izy folonahy satria Jodasy efa teo tsony dia voarindrina ny varavarana dia le teny hoe voarindrina mahagaga mihitsy tsy hoe voalaza hoe le mpianatra nanidy azy raha zay dia hoe nidininy mpianatra ny varavarana. Si on le lit en français, il est dit les portes ont été fermées. Dia misy voambolana tokoa ny kay rehefa nandinika hoe fa nahoana ny natao hoe voarindrina. Za mieritreritra hoe ireo mpianatra ireo no nitahotra dia andao barikadena ny trano atao double tour asiana tena ohatra ny any Madagasikara asiana takotra dia raha vao misy tonga mpangalatra dia minjera le takotra dia krakrakrakra ohatraohatran'izany le izy dia hoe ohatran'le mpianatra ny nanao an'le izy fa rehefa tena dinihana le teny fototra dia zao voarindrina ary tsy fantatra hoe iza nandrindrina azy mihidy ao izy zany enfermement. C'est là ce que je voulais en venir. Nidina tany amin'ny fiainatsy hita descendu aux enfers. Tsika mieritreritra ny enfer dia hoe any misy toerana any dia midina any amin'ny tsitsika. L'enfer, c'est tout ce qui nous enferme. Ohatran'ny Marie Magdalena teo tsy nahitan'i Jesosy izy fa voahidy tao amin'ny fijeriny obnublé par la souffrance indraindray tsika marary io ary zay ny ratsy ny aretina tsy mahita zavatra hafa itsontsika fa tsy ny aretina na indraindray nihavana mitsabo sy manampy ireo ndray ary ny adivana satria tena afatoko le aretina na ny fahoriana na ny tsifisina ninina na ny fifaliana koa ary indraindray rehefa tanora moa amin'izao dia hoe coup de foudre dia rehefa coup de foudre zay izy raiky piti zay tsy mahita niza tsony. C'est aussi une sorte d'enfermement. Ary zay no hidirany tompo zay. Nareo misy teny ihany hoe nidina tany amin'ny fiainatsika izy dia mieritreritra hoe tena nankany amin'ny lalana mikitsikitsika. Le hid be dia be, le enfermement, le mot enfer c'est enfermement en français, le dit très bien. Dia misy endrika hidy ao misy mitsy za ndray aloha raha izao dia za ndray dia izy mihidy tsy miova mihitsy ary io na mety sakafo azy ozy ry zareo sinoa hoe zay dia paty ihany ny sinoa dia tsy mihinana afa-tsy paty izy fihidina koa zany tsy teny afa-tsy paty sao dia nareo miandry zavatra hafa satria tsy zay ny tanjona voarindrina dia le teny fototra zany dia hafa mihitsy ary tsy indroa no ampiasana amin'ny filazantsara izy io sady participe parfait misy fomba ilazany zareo grika azy rehefa hiteny izy voarindrina le izy le temps zany c'est le temps parfait ny atsika amin'ny teny frantsay ny amin'ny teny vazaha dia misy ny atao hoe passé présent futur dia zay ihany fa ry zareo manana fomba entina ilazana azy dia le atao hoe parfait tsy hoe imparfait fa le parfait qui exprime le résultat actuel et durable d'une action zany hoe mihidy ao amin'ilay fijerina fahita na fomba izy ary mijanona amin'izay mandritra ny fotoana elo dia zay reto olona reto ny atomboka tamin'ny Marie Magdalena zany zay Jesosy tsy hitany satria voahidy amin'ny fijeriny izy hoe mpangalatra ao amin'izay no raha vao misy fisehonjavatra dia tsy maintsy mpangalatra zay
zany ny fihidina zany endrika fihidina, c'est une sorte d'enfermement. Dia jerentsika indray izy folonahy miditra anao izy zany barikade, dia na izany aza ny andreto indray zany ny mampidy azy dia mitahotra. Nisy fotoana tany aloha tany dia tsy averiko tsony hoe io tahotra inge mampidy, ary ny fiarahamonina malagasy mitaiza ao anatin'ny tahotra ampitahorona ny zaza, rehefa hitaiza dia ampitahorona, aza mivoaka riva fa misy kakabe solona, atao dolidoly, dia zay efa nisy fotoana rehefa mody ariva iny dia matahotra amin'ny papa sy maman dia asiana ravina ny ambany lela hoe amin'izay tsy bedy, zany hoe ny aina tao anatin'ny tahotra. Ka io tahotra koa manidy, tsy afaka manao ny ininona intsony efa matahotra ny olona anankiray, nefa ny vita izantsika dia zao mampatahotra, attention, fais pas ceci, fais pas cela. Dia ajanoko eo iny fa jerentsika ny zavatra niseho tamin'reto mpianatra reto, tahotra ny jiosy, satria araka nyvoalaza teo hoe na elenge nisy tsao hoe ny mpianatra ny nangalatra ny fatin' Jesosy dia midy tao izy, nefa zao no azadino i Marie Magdalena vo avy nitory ny filazantsara taminy hoe efa nahita ny tompo aho, fa tsy nyrara iny ohatrany tsy nisy comme si de rien n'était. Nefa Marie, satria nahoana ny fomba jiosy dia zao ny tenin'ny vehivavy any amin'ny fitsarana tsy manan-danja, n'a pas de valeur juridique. Raha ohatra ka zany misy fitsarana ka nisy vehivavy nanatry maso hoe namono olona ka hoeny amin'ny fitsarana hoe za olona nahita, aza mba vehivavy tamin'izany ihany dia tsy nonony tsara ny tena. Dia reto mpianatra reto koa voafatotra tao anatin'izany fomba fijery zany. Ianao Marie Magdalena mety nahita ny tompo ianao fa tsy mino an'izay, dia mihidy tao amin'ilay fijeriny tao izy roa lahy. Fa zao ny vaovao mafaly, ary zay le hoe lalan'ny arahantsika dia zao nidina tany amin'izany fiaina tsy hita. Le fiaina tsy hita io zany asa tao hoe fiainana dia tsy hita any fa le fihidina. Raha ny tokony izy rehefa manao fanekempinoana tsika dia nidina tany amin'ny fihidin'Andriamanitra. Tout ce qui nous enferme, il est entré. Dia eto tena nasehony mihitsy zany hoe le mpianatra le mirindrina be zany dia iny izy niditra avy any, tsy niditra tamin'ny varavarana, mihidika. Dia lasa ny saina hoe ahoana ny nataony. Dia tonga ao an-tsaina rehefa miresaka ny amin'le hoe Jesosy mpiandry tsara, dia misy teniny zao manazava an'izay. Aona ny teniny? Izao no vavahady, izao no varavarana, je suis la porte. Idirana. Aza hoe zay mahatonga an' Jesosy tsy tafiditra tao, tsy niditra tamin'ny varavarana satria le nylazany tany amin'ny toko fahafolona hoe je suis la porte. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il ira et il viendra et trouvera de quoi se nourrir. Tsy mampiditra ny olona hivoaka siditra ihany izy fa izy mihitsy ny varavarana. Ary tonga teto amin'reto mpianatra reto izy teo afovoany. Zany hoe ao amin'le fihidina, le tahotra, le tsy ny andreo mpianatra reo raha vao nisy zavatra hoe gamana hoe nisy ohatra ny any Madagasikara efa matahotra mpangalatra reny ianao na dahalo dia mivovo ny alika dia efa koditra zay hoe dahalo zany, na misy zavatra mienjera dia efa inony zany, tena nanidy an'reto mpianatra reto. Fa tamin'izay indrindra le Jesosy varavarana, tsy mila varavarana izy, tsy mila lakle izy hidirana eo satria izy mihitsy ny varavarana no miditra tao amin'izay fonja nreto mpianatra reto, mamatotra azy. Dia ina ny teniny? Efa ny teny izy tsy miditra fotsiny koa izy, fiadanana ho anareo. Fiadanana ho anareo. Que la paix soit avec vous. Il est venu, il se tient au milieu d'eux, non pas à côté des disciples, non pas en face des disciples, mais au milieu d'eux, au sein même de leur crainte, au sein de leur enfermement.
Voilà l'évangile. Jésus les rejoint sans bruit, sans éclair, sans manifestation spectaculaire, mais paisiblement. Fiadanana ho anareo. Il n'est pas venu comme un trouble à fête. Il aurait pu dire, oh les gars, folo izy ny teo a. Dia afaka nitifitiriny tsirairay dolidolo, ianao mpiera impiry ianao nolokaloka hoe tsy andaha mihitsy nefa jerety iny nataonao. Aza nataony zany a. Mety nyteny izy hoe misy mpianatra anankiray izay asa raha tsaroanareo amin'ny filazantsara fa tsy dia voavaky matetika aloha izy. Tanora jeune be izy, dinamika be koa izy. Dia nitafy akanjo izy, fa noho ny nitahotra dia narinya ny akanjony, dia miboridana izy. Tsaroanareo misy an'izay ao marika 4:4 ary samy nandao azy izy rehetra. Tena afaka nyteny mihitsy, nahoanareo ny lozanareo, zange efa nampianatra anareo hoe hitsangana dia nahoanareo kanosalahy oatra ny sosiny. Tsy zany nataony. Fa fiadanana, mizara fiadanana. Il n'est pas venu pour culpabiliser qui que ce soit. Il n'est pas venu pour condamner qui que ce soit. Il n'est pas venu pour rappeler nos fautes passées. Il est venu pour donner la paix. Dia zao le izy hoe ary samy nandao avy izy rehetra. Ary nisy zatovy ray nanaraka azy tsy nitafy afa-tsy lamba ariry madinika, ary nosamboriny olona teo izy dia navelany teny amindreo reo mpisambotra ny lambany ka nandositra ny tanjaka izy. Misy an'izany amin'ny filazantsara, il est couru. Et on dit que c'était Marc angambany izy io. Dia afaka andesy ianao ry Marc tenenao nge miboridana mihitsy navelanao narinao ny lambe, zany hoe nanary lambe. Fa zay ny Jesosy arahantsika io, tsy tonga nameloka. Il n'est pas venu pour nous culpabiliser. C'est pas du tout. Dieu, il est fou de notre bonheur. Ce qui le rend fou, je suis désolé pour le terme, c'est notre bonheur. Qu'on soit en paix avec lui. Dia mahagaga zay raha ohatra hoe tsisy afa-tsy Andriamanitra ihany afaka manome an'izany, miditra ao amin'io. Misy zavatra be dehibe mamatotra antsika, fa izy miditra ao. Ary tsy miditra ao hitsara izy, fa miditra ao hanafaka. Rehefa nilaza zany izy tsy miteny hoe ho aminao ny fiadanana dia izay fotsiny, fa misy hetsika suivi d'une action nasehony ny olatry ny nandefonana azy. Zay ny teny rehefa nilaza zany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany vony hoe zany mato anareo e, zany nahatongavako ho anareo. Je me suis donné pour vous. Dia faly ny mpiano. Zay nge no miteraka fifaliana. Ary ny fifaliana eto fifaliana maritra. Tsy nge afaka mandeha atseron manao an'izao mijery an'izao mahafinaritra, bravo, faly ohatr'izao. Fa tonga amin'ny maraina dia face an'ilay problème de tous les jours. Fa reto mpianatra reto faly izy nahita ny tompo. Ary hoy indray Jesosy, fiadanako no meko anareo. Tahaka na ny ray ihany anyrahako anareo koa. Rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofinainako ho izy hoe raisy ny fanahy masina. Voalohany indrindra dia izao, ilay fiadanana io dia fiadanana mahazaka maniraka. Ny malagasy fantatrareo ny fiteny. Ahoana ny fiteny? Ny fitadiavana mahazaka maniraka. Ny ankabeazantsika nge tonga aty Madagasikara, aty andafy, hitady ila ravinahitra. Tena mahazaka antsika avy any amin'ny 12 kilometatra mihitsy io fitadiavana io, io fianarana io, io asy io, mahazaka maniraka. Fa eto le fiadanana koa maniraka. Tsisy olona mihitsy ny antokopira zao hitareo io bangabanga io, tsy hoe bangabanga io fa mandeha makany Terre Nouvelle izy namangy, ary azo inona fa ilaza filazantsara izy. Za mino zany, te ino zany a. Satria nandray fiadanana, te ino zany a fa ny antokopira nandray fiadanana. Dia io fiadanana io no manosika azy izara. Raha vao tsy natosiky ny fiadanana ianao izara dia ohatran'ny boloky. Boloky azy enina averiny. Perroquet. Dia faly ny mpianatra. Le fiadanana men'ny tompo io zany dia fiadanana mahazaka maniraka. Maniraka.
Ary tsy izay ihany fa rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina na elokiza no avelanareo dia ho voavely zany manome fahefana koa ny fahefana mamela eloka dia an'Andriamanitra irery ihany prérogative de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit fa omeny ny mpianana non seulement Jésus il se donne rehefa nampisehoan'le olatry ny tanana izy dia mampiseho zany mato anareo je me suis donné pour vous mais il donne Jésus il se donne et il donne et il pardonne na elokiza no avelanareo dia ho voavela izany zany tsy mametraka atsika eo amin'ny toerana avo hoe za zany mpamela eloka ka rehefa tsy manao ianao dia tsy amela eloka non Jésus il donne il se donne il se démet de tout pouvoir pour la gloire du Père ceux à qui vous remettez le péché ils leur seront remis ceux à qui vous le retiendrez ils leur seront retenus. Et ce pouvoir de remettre les péchés, je dis, n'appartient qu'à Dieu et à son Messie, à son Jésus, mais une fois encore, il nous donne. Dieu donne et se donne. Farany rehefa miteny farany mantsy dia tsy maintsy farany ity satria mivadika miteny indria intelo miteny farany mba lazaiko anareo ihany resaka andretrahana impiry manao farany io rehefa mba farany na aleo tsy miteny farany dia tsy miteny le olona miandro hoe farany nefa mbola mitoy ihany ka dia tena farany hoy zay hoe izy folo lahy ny hity tao fa i Tomasy koa le tsy tao Tomasy zany tsy tao mivory ny olona ny andro Pasika izy tsy tao dia tam'le anisany io le antsoina hoe kambana dia tsy mba teo izy tamin'izany raha tonga Jesosy dia hoe ny mpianatra sasany efa nahita ny Messia zahay hitanareo fa niova le teny niova les discours ont changé efa nahita ny Messia nous avons vu le Seigneur fa oui Tomas raha tsy hitako teo amin'ny tanany ny olatra navelan'ny fantsika ka ateko amin'ny olatra navelan'ny fantsika ny ratsan-tanako ary ataoko eo amin'ny lany voniny koa ny tanako dia tsy mba ino enfermement koa zay za raha tsy voafatra voalanja tsapaina ohatr'izao tsy mba mino c'est une sorte d'enfermement ary be dia be ny olona ohatran'izany ary ilainy zany rehefa ohatra ke hividy eny an-tsena tsika nandray tsika rehefa hividy eny an-tsena indrindrindra any Madagasikara tsika mividy eny an-tsena ianao ohatra na mividy vary amin'ny kapoaka dia le vodina kapoaka efa midona ohatran'izao na le mizana mode 1 kilao le izy nefa zavatra 1 kilao latsaka fefany am'ireny tena mila tsapana mihitsy hoe tena 1 kilao ve ty fa ny an'ny Tomasy ireny le fitsapa amin'ny vidim-bary sy vidiny entana reny no entiny tsapana le asan'Andriamanitra raha tsy mikasika raha tsy mahita dia tsy mino dia hoy Jesosy hoe tany Tomasy no ny afaka avalona ary eo ny zavatra mahagaga zany hoe herinandro taty ariny Jesosy vao niverina ary eo amin'ny sehatry ny fiangonana izy eo amin'ny fivoriana no manova ary zay mazava-dehibe an'le hoe communauté une église on revient tous les dimanches une semaine après dia tonga izy afaka avalona dia tafangana teo indray ny mpianany dia tonga teo koa Tomasy dia raha voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany sady niteny hoe fiadanana ho anareo dia hoy izy tamin'ny Tomasy izy no niteny tamin'ny Tomasy tsy haiko hoe izy no nitatitra tsisy nitatitra satria retsy mpianatra retsy dia so afaka herinandro mbola nihitsy tao amin'ilay varavarana ihany ary zay ny hoe c'est ny fitombontsika zany tsy azo décrétena zany hoe ny fiangonany tia dia tonga dia fiangonany mpino on peut décréter non ça se décrète pas mais ça se produit ça s'agrandit dia reto mpianatra reto efa nahita an' Jesosy efa nasehony teo fa mbola nijanona tao amin'ny fihidiana ihany izy satria
ao amin'ny fiangonana dia sehatra koa hitorinan'ny filazantsara sy hitombona sy fandresen-dahatra dia tonga ny anankiray ary tsy eto ny tenin'ny malagasy hoe ny omby ny ray mandry tsy ny ray mifo dia eto nisy anankiray zay tsy teo izy fa tsy nanameloka azy jesosy efa taizy ianao teteo toma l'autre fois fa mitovy amin'ny zavatra teneniny reto tamin'ity mpianatra ny teniny fiadanana no anao dia izy ary ny tonga dia meloa tamin'ny paska dia zay miafatra hoe meloa atsika ny tonga dia eto izy tsy navelany hiteny akory toma fa tonga dia teneny hoe akasio aty amin'ny tanako il nous dévance dia teo toma resy lahatra amaranana n'le izy hoe tompoko sy Andriamanitro dia ho amintsika koa zany teny zany tahaka ny tomasy isika tompoko sy Andriamanitro satria nahita ianao sambatra kosa nefa zay tsy nahita nefa nino ho voninahitra Andriamanitra rery ihany amen. So tsika dia anamafy zany amaly zany andro zany amin'ny alalan'ny faniny kepinoana zay ataontsika eo am-pitsanganana. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ireo mago hoe nahita ny kita ny teny antsinanany izahay sy araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manasitra ny fahotany izao tontolo izao sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay sy araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra amen. Zay koa no mitondra antsika amin'ny fanasan'ny tompo dia miroso amin'ny fanasan'ny tompo isika amin'ny fanaovana ny hira voalahatra 254 efatra amin'ny 50 sy 900 dia mandroso ety aminona ireo diakona. Oh
rehetra tsy akanavaka ilay latabatra aminy koa raha misy mpandray fanasan'ny tompo mandalo na mitondra taratasy attestation zany atestra ratsia dia fifaliana ho an'ny FPMA ex-Marseille no miray latabatra aminareo. Arak'izany dia misy avatsika maniry hifindra eto amin'ny fitandremana FPMA ex-Marseille. Tononiko ny anarany raha ho izy dia vakiako ilay taratasy raha tsy eo dia amin'ny fotoana manaraka. Dia tsy izy zany fa Ramatoa Ranoroanta Nicolette sy ny vadiny Andriamatoa Brun Patrick. Eo izy. Vakiana zany ny taratasy fanamarinana fifindrana fitandremana. Raha fatra mpaniry ny zava-panahy dia ampandrosin'ny fiangonana no tadiava indrindra. Mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana FPMA ex-Marseille, isika na dia maro aza dia tena ray ihany eo amin'ny Kristy ary samy miara momba ny tenan'ny Kristy isika rehetra. Ny mpitandrina sy ny filoha ary ny birao sy ny komitin'ny fitandremana FPMA atsisy fanantenana faritany afovoany andrefana dia manamarina fa Ramatoa Ranoroanta Nicoletta manambady Andriamatoa Brun Patrick dia isan'ny kristianina voasoratra eto aminay ary mpandray ny fanasan'ny tompo. Raha tsy diso dia efa niandraikitra ny antoko-pihira koa ianao tao amin'ny atisy fanantenana araka ny resaka sy pasteur Maliariva. Nangataka taminay izy ireo mba hifindra aty aminareo, avy anareo mba handray azy ampitiavana. Ny mpitandrina Razafy Mahatratra Marcelin Ismaël, ny filoha Rafely Manana, ny antry ny soa. Koa dia fifaliana ho an'ny FPMA ex-Marseille no mandray anao ho isan'ny mpikambana eto amin'ny fiangonana ary ho mpandray fanasan'ny tompo miaraka aminay. Raha sitraky ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra izany. Sitrakitsika ve? Koa noho izany ho aminareo any ny fiadanana, aoka isika hizara fiadanana amin'ny akavia sy ny akavanana, amin'ny alalan'ilay langue des signes aloha hatreto satria ohatra mbola miverina indray ny Covid, ho aminao any ny fiadanana. Afaka mandray tanana koa nareo raha tianareo. Afaka mifandray nareo ho aminao any ny tompo. Arak'izany dia mivelatra manoloana antsika ny fanasana masina, ko asan-drato ny fonareo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Eny tokoa tompo masina Andriamanitra mandrakizay maefa fahalavorariana so amin'ny fiainana tonga lafatra. Ianao izay nanafaka fanalevozana tamin'ny fonja maro isan-karazany ka mba hahafahanay manompo anao amin'ny kalalahana sy amin'ny mpifaliana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra no hanandratanay ny hira Jesosy mpanjaka laza.
mangataka ny fanahy masina isisy tompo mba hidiny ny fanahinao masina ka hiasa aminay mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rany Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka amin'ny lalany sy miaraka amin'ny ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra raitsytoa amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay mandrakizay amen. Zao dia izara ny tena sy ny rany Kristy ireo diakona dia ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra zany dia afaka mijoro zay tsy mpandray fanasan'ny tompo kosa na ireo zay tsy vonina dia afaka mipetraka dia amin'ny fotoana voatondro no hiaraka hihinana sy sotro isika mianakavy. Mandritra an'izay dia ataontsika ny hira mifandimby 220. Amen.
havana samy nahazo avokoa ve sika rehetra raha izany dia andeha hiara hitsangana aritsika. Raha mbola teo ampisakafoanana izy ireo dia nandray ny mofo Jesosy, koa rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka natony ny mpianany ary hoy izy, raiso hano ity no tenako izay omena ho anareo. Amen. Ary nandray ny kapoaka izy ka rehefa nisaotra dia natolony azy ireo ka nataony hoe, misy toa amin'ity anareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka. Izao no atao vo fahatserovana azy, na oviana no misotro ianareo. Amen. Izao no afatra ho an'izay rehetra ny iray latabatra tamin'ny Tompo, nandray ilay fanasana masina. Jesosy Kristy Tompo, izay voaomby tamin'ny hazofijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ene no ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ani ny fiadanana. Notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité, vous a donné son corps et son sang en rémission de tous vos péchés, qu'il vous donne sa force et vous fasse persévérer dans la foi jusqu'à la vie éternelle. Que la paix soit avec vous. Amen. Fito amby efapolo sy dimanjato no amin'izay toerana sy anatazana ny kapoaka ary ahafahantsika koa manao rakom-pisaorana ho amin'ny fandraisana.
dia mbola amin'ny fifaliana trano ry havana no iarabanantsika amin'izao alahady fa 7 volana avril 2024 izao. Miarahaba ihany koa ireo rehetra izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra. Ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra ny pasteur Zanona Randrianandrasana isika nitarika antsika tamin'ny fanompoam-pivavahana androany ary ihany koa nitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Dia misaotra ihany koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Raha misy amintsika kosa ry havana no sambany avao tonga miara-mivavaka eto amin'ity toerana ity dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Dia amin'ny fofeno fifaliana no iaraban'ny fiangonana anareo izay tonga miara-mivavaka eto amin'izao fotoana izao. Ity toerana ity dia tsy inona akory fa trano fivavahana izay nomen'ny tompo antsika, nomen'ny raintsika ilay ray izay iraisantsika, koa dia miaraba anareo izay tonga soa eto amin'ny tranontsika izay nomen'ny ray antsika. Misy toerana ho an'ny tsirairay eto amin'ity toerana ity, koa dia aza misalasala ry havana fa efa manana ny toeranao ianao eto amin'izao toerana izao. Ary indrindra ilay Andriamanitra manakarepahasoavana ne izay nitantana dian'ny tsirairay ho tonga eto, dia izy no ahalavorary ny fikasana tsara rehetra ny anatintsika tsirairay avy mba ho tanteraka tokoa izany araka ny sitrapony. Ary raha mitoetra dia tonga soa, raha mandalo kosa dia izao. Aza misalasala amin'ny fiverenana fa eto foana ny toeranao. Raha sitrakintsika dia rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao dia izy solotena avy ao amin'ny ekipa accueil anatona antsika ary andrain'ny coordonné mba ahafahantsika mifanerasera. Misaotra tompoko. Ny fandaharam-potoanantsika manaraka kosa dia ny fandaharam-potoanantsika mahazatra mandritra ny herinandro dia ho hitantsika eo amin'ny fafana. Marihana trany fa ny fanompoam-pivavahana dia manomboka amin'ny 10 sasany isaky ny alahady maraina. Misy ny fampitana izany amin'ny alalan'ny tambazotra, misy ihany koa ny traduction simultanée ho antsika izay tsy mahazo tsara ny teny malagasy. Ny fianaran-kira any fiangonana kosa isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny 10 ora ka afaka tonga isika zany amin'ny 10 ora. Misy famerenan-kira fianaran-kira, ny hira izay averintsika amin'izany dia ny hira ao anatin'ny firana FFPM izay ataontsika ao anatin'ny fanompoam-pivavahana. Rehefa avy eo dia entanina isika mba ho tonga amin'izany. Ny asa fanatsarana ny fiangonana kosa dia mitohy hatrany manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 4 ora hariva. Entanina ihany koa izay afaka manome tanana na amin'ny travaux izay atao zany na ihany koa amin'ny fikarakarana ny sakafo ho an'ireo olona izay manao izany asa fanatsarana izany. Misy ny tableau ho antsika komity izay efa naparitaka amintsika, afaka mameno izany sika. Ny hafa kosa izay tsy manana izany tableau izany dia azontsika atao tsara ny manatona ny birao miteny hoe za amin'ity asabotsy ity mba afaka manome tanana amin'ny fikarakarana ny sakafo. Azontsika omena ihany koa na ny dessert no vitantsika, raisina tanandroy izany na mety vary na vary sy laoka na izy manontolo dia raisina avokoa izany rehetra izany. Dia aza misalasala tompoko amin'ny fanohanana amin'izany asa fanatsarana ny trano fiangonana izany. Ny fanadiovana kosa amin'ny herin'ny anio amin'ny sabotsy, azafady tompoko, asabotsy fa 17 volana avril dia ny sampana rehetra no manatanteraka izany
ka amin'ny 1 ora ny fotoanantsika eto anatanterantsika izany fanadiovana izany. Ny diakona tompon'anjara kosa dia mandritra nyity volana avril ity zany dia ny groupe B sy C. Ny fotoanan'ny fifoazana moa izay misy fiovana tsy amin'ny 7 ora sasany intsony fa amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 12 ora. Zany dia raha ny asa sy fampahirezana ho an'izay rehetra maniry anatrika izany fotoana izany. Ny ankoatran'izay moa dia efa hitantsika eo amin'ny fafana fa tsy misy ny fiovana. Ny daty tsara ho tadidy kosa anio hariva manomboka amin'ny 2 ora dia misy ny assemblée générale extraordinaire ny STK zany anatanteran'izy ireo ny fanekena ny règlement intérieur n'izy ireo. Ny faha-efatra ambin'ny 10 volana avril amin'ny heriny anio ny fanompo-fivavahana izay tanterahana eto dia fanompo-fivavahan'ny CNEF. Ny ray aman-dreny mpitandrina no anome fanazavana misimisy amintsika mahakasika izay aorian'izao filazan-draharaha izao. Ny faha-raika amby 20 volana avril kosa dia culte francophone. Ny faha-fito amby 20 volana avril andro asabotsy izy io zany vakiko amin'ny teny frantsay. Dans le cadre de 13e Mada, il y aura une conférence donnée par Madame Lucille Rabé-Armanana. Elle est docteur d'État S-Lettres et Sciences Humaines de l'Université Paris 7 depuis 1995. Elle est aussi professeure titulaire à l'Université de Tananarive, enseignante aux universités de Tuléar et Toamasna. Et aussi, donc, il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais je cite juste ces quelques titres qu'elle a. Le thème qu'on abordera ce 27 avril, donc, ce sera sur l'insurrection de 1947 à Madagascar, les faits et les implications jusqu'à nos jours. Vous voyez donc sur le tableau projeté le flyer concernant cette conférence. Vous êtes tous invités, nombreux à assister donc à cette conférence. Qui commencera à 17h. Oui, c'est bien marqué là, à 17h. Donc, si cela vous intéresse de savoir un peu sur l'histoire de Madagascar, venez nombreux, c'est l'occasion. Surtout vous les jeunes, c'est l'histoire de notre pays, donc vous êtes vraiment invités à assister à cette conférence. Dia toy izao indray ny vaovao anatiny avy amin'ny sampana ny amafy moa zany araka ny efa voalaza teo dia tsy eto an-toerana izy ireo fa lasa namita ny fanasana izay natao any amin'ny Terre Nouvelle, tondram-bavaka azy ireo isika. Manaraka izany dia misy ny filazana fanambadiana. Monsieur et Madame Ralambo-Manana, Monsieur et Madame Ranarson sont heureux de vous annoncer le mariage de leurs enfants, Maëri et Meva, le 11 mai 2024. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni, selon Matthieu, chapitre 19, verset 6. Raha manatrika antsika eto I Maëri sy Meva, dia iangaviana izy ireo mba hitsangana. Raha miaraka amin'izy ireo ihany koa ny ray aman-dreny dia iangaviana ihany koa mba hitsangana iaraka aminy. Ireo zany
ireo zany a ny tanorantsika zay a iroso amin'ny sehatry ny fanambadiana ny fanamasinana ny fanambadiana izy ireo araka ny voalaza teo dia amin'ny faraiky amby folon'ny volana me 4 sy 2 dia mitondram-bavaka anareo ny fiangonana manontolo a araka ny efa hitanareo naseon'izy ireo ny fifaliany a tamin'ny alalan'ny tehaka nandraisana izany filazana izany dia mitondram-bavaka anareo a mba ho totosa soamantsara izany fotoana lehibe eo amin'ny fiainanareo izany. Misaotra tompoko. Avy amin'ny gazety Mpamafy. Ny édition Pâques zany a dia ivoaka tsy ho ela, efa mirosady ihany koa amin'ny fanomanana ny édition Pentecôte ka ny fandraisana ny article zany ho antsika izay handefa article ao amin'izany gazety zany a dia amin'ny faraiky amby 20 ny volana avril ny farafandraisana. Ny adresy andefasantsika izany dia hitantsika eo amin'ny fafana io pamafy@fpmaan.org. Manaraka izay tosa soamantsara ny hetsika izay nanaovantsika ny hetsika izay notanterahantsika mba hanangonantsika vola ho fanampiana ny fiangonana any Madagasikara. Nisy fiangonana 3 izy ireo no nangataka fanohanana avy amintsika. Misaotra ny tompo isika fa tanteraka soamantsara izany omaly. Ny voangotsika tamin'izany dia mitotaly 1200 €. Ka io 1200 € io zany no tsinjaraina amin'ny fiangonana anankitelo dia mahazo 400 € isaky ny fiangonana izany izy ireo. Dia misaotra ny tompo isika, misaotra ihany koa ny tsirairay rehetra izay nandray anjara misaotra ny tsirairay izay nandray anjara ary ihany koa ny tondram-bavaka na tanterahana izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ny avy amin'ny 13e madame zany a ny centre médico-social dia misy hatrany ny consultation médicale gratuite izay ho tanterahana isaky ny sabotsy voalohany amin'ny volana ka ny fotoanantsika manaraka dia ny asabotsy faha-4 ny volana May. Azadino ny misoratra anarana any amin'ny tompon'andraikitra amin'izany. Tsy iza izany moa fa i Dati Miora na ihany koa ireo ekipa medikala na Dati Kady azontsika atonina amin'izany. Dia misy ihany koa tamin'ny omaly nisy assistante sociale izay afaka nandrayntsika ho an'izay afaka izay mila torohevitra na fanampiana amin'ny resaka administratif. Dia misaotra ny tompo isika amin'ny fananana ireo olona ireo. Ny ao anatin'izay ihany koa dia tsy adino misy ny urne izay mipetraka ery amin'ny accueil misy urne. Izany urne izany moa dia napetraka mba andraisana izay azontsika atao mba ahafahantsika mividy défibrillateur ho an'ny fiangonana. Mila izany isika amin'ny maha ERP atsika zany hoe mandray public zany dia mila défibrillateur isika. Tafiditra ihany koa zany ao anatin'ny mise aux normes. Misy zany urne ahafahantsika manatanteraka izany ery aoriana ery. Ny défibrillateur anankiray moa zany dia eo amin'ny 1500 € eo ny vidiny. Dia manangona izany sika mba ahafahantsika mividy izany ho an'ny fiangonana. Misy ihany koa moa ny fitaizam-batana karaté isaky ny sabotsy hariva amin'ny 10 ora miaraka amin'ny Monsieur Augustin. Ny vaovao kosa avy amin'ny faritany. Ny sekoly Alahady faritany Atsimo Atsinanana aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana dia manomana hetsika
ny sabotsy fahafito ambyroapolony volana avrily 4 sy 20 izany dia tanterahana any Avignon Mas-Gavard de 1948 chemin de la Lonne any Barbantan manomboka amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva ny fotoana amin'izany. Isy moa ny animation ho an'ny sokajy-taona rehetra ary tahaka ny mahazatra isa-taona dia isy ny urna isa-tafo ihany koa ka samy mitondra izay voangony ny rehetra. Misy ihany koa ny seho isa-tafo ary samy mitondra ny sakafo sahazazy avy ny tsirairay. Dia misaotra sahady amin'ny fahatongavantsika marobe amin'ny fotoana io izay mila fanazavana fanampiny kosa azontsika atao tsara ny manatona ny mpiandraikitra ny sekoly alahady eto an-toerana. Ny manaraka avy amin'ny faritany any formation permanente dia misokatra indray zany ho an'ireo rehetra maniry hiofana ny formation permanente izay ahafahantsika miofana ho tonga na mpitoroteny na ho mpiandry na ho katekista na ihany koa isika maniry fotsiny ihany anovo fahalalana hitombo amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra dia afaka miditra ho amin'izany isika. Ny faharetany dia 3 taona. Ny indray mandeha isam-bolana ny fianarana isaky ny sabotsy voalohany amin'ny volana. Ny toerana natanterahana izany dia miovaova fa eto amin'ny tafo 7 eto amin'ny faritany no anaovana izany. Ireo izay maniry zany hanaraka izany formation izany dia azontsika atao tsara ny manatona ny mpitandrina misy dinika atao amin'izany ary ny mpitandrina no manolotra atsika ho amin'izany formation permanente izany. Dia entanina ny tsirairay raha misy ny faniriana ho amin'izany. Ny vaovao manaraka kosa dia vaovao avy amin'ny nasionaly. Ny 35e convention annuelle ny fifoazana dia ho tanterahana ny 15 ka hatramin'ny 1 ny volana Jolay any amin'ny lycée Don Bosco Angiel any Caen any no anatanterahana izany. Ny lohahevitra anompanana izany convention izany amin'ity taona ity dia ny fanjakan'i Kristy araka ny filazantsarany marka. Raha misy ny mila fanampy mpanazavana mahakasika izany dia azontsika atao tsara ny manatona ny filohan'ny fifoazana eto an-toerana tantely Rakotonanahary ny amin'ny mety ho fisoratana anarana sy ny hosaran-dasy ao anatin'izany. Ny manaraka kosa ny rakitra izay nirakitra tamin'ny Paska izany nandritra ny Paska dia mitsinjara ho toy izao. Ny alakamisy masina ny totaly ny voangontsika ny alakamisy masina dia 744 € et 10 centimes. Ny fitsinjarana azy dia efa hitantsika eo amin'ny fafana fa ny totaliny ihany no nolazaiko teo. Ny voangontsika kosa tamin'ny Paska dia mitotaly 4 771 € et 70 centimes. Ao anatin'izay ny fitsinjarana azy ny vokatra valopy zany miaraka amin'ny carte bancaire miampy ny virement dia io hitantsika eo ambony indrindra 2809 € et 20 centimes. Ny resaka ny ezaka trano kosa dia 1101 € et 50 centimes. Ny fandraisana 711 €. Nisy ny rakitra batisa izay 100 €. Nisy ihany koa ny nanao rakim-pisaorana 50 € dia Ramatoa sy Andriamatoa Fara sy Deda Rabetrano. Izay zany no voangontsika tamin'ny Paska. Nisy ihany kosa fianakavian'ny itopoko vavy Ranalimanana Florine izay nantanteraka fararakitra 100 €. Ampatsiahivina trano moa isika fa misy roa ny rakitra ho antsika izay vahiny izay sambany voatonga eto. Misy ny rakitra roa eto amin'ny fiangonana. Ny rakitra voalohany dia natokana ho an'ny fampandehanan-draharahan'ny fiangonana. Ny rakitra faharoa kosa dia andoavana ireo taxe sy redevance
ary ny jiro sy rano isan-karazany ho an'ny trano. Misy ny moyen de paiement maro isan-karazany ahafahantsika manatanteraka ny rakitra. Misy izany ny terminal bancaire izay hitantsika ery aoriana ery rehefa tonga ny fotoanany rakitra. Misy kosa ny virement azo atao ho an'izay efa manana ny compte ny fiangonana, azo atao koa ny chèque, ny espèce moa mazava ho azy. Misy ihany koa ny QR code ho an'ny PayPal izay hitantsika eny amin'ny WN. Ny ekipa finance koa dia vonina hatrany handray ny voaloham-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika etsy aoriana. Ny voaloham-bokatra na adidy ho an'izay tsy mbola mahafantatra, izany moa dia nolazaintsika hoe 180 € isaky ny mpandray. Azontsika atao ny manao mihoatra, tsy ferana izany. Raha misy kosa ny tsy afaka manatanteraka izany noho ny antony maro samihafa, dia tsy maninona ihany koa fa ny zava-dehibe indrindra amin'ny tompo dia ny fahafoizantsika ho azy. Ny banque alimentaire kosa dia misokatra hatrany ho antsika izay mila izany, izany dia hitantsika ao amin'ny salikate. Azo atao ihany koa ny manatona ny tompon'andraikitra raha tsy hitantsika ny toerana misy izany. Ireo izay maniry hanohana izany banque alimentaire izany ihany koa dia raisina Antanandroa. Lavalava ihany ny raharahan'ny fiangonantsika ry havana, fa dia misaotra antsika ny amin'ny faharetana, ary aoka isika hitondra mibavaka hatrany ireo asa marobe ireo dia mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Misaotra tompoko. Nangatany tonimo ny tena toanao fanazavana misimisy nefa foy ny amin'ny alahady heriny anio amin'ny folora sasany. Fahasoavana lehibe satria izay ny fiangonana araka ny vaky teny sy ny toro-teny teo dia toerana andraisana sy anomezana, c'est un lieu de vie où on donne ou on se donne, on reçoit ou on donne. Dia mahafinaritra ny nare maly fa afaka nanohana an'ireo fiangonana telo totany Madagasikara tsika natratra 1200 € kely izy, fa tena hoe etsika izany hoe nahazo tamin'ny tompontsika dia mba mizara koa. Mety alaim-panantsika ny tsika ary tsy hita dia ahoana nanao an'izany, fa ny fiainana dia izany ohatrany hoe mamoaka rivotra tsy mitsoka rivotra. Izay no andraisantsika azy, ary fanampon'izay mbola nahafahantsika koa amin'ny heriny raha sitrapon'ny tompo mandray ireo havantsika ao amin'ny CNEF. Inona natao hoe CNEF dia Conseil national des évangéliques de France. Azadino fa zao ampanetretena ny tenenana azy, isika FPMA ex Marseille no fiangonana protestanta manana trano lehibe indrindra. Nanginonareo za tsy miandro tehaka, fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra zay, ary zay no nahafahantsika tamin'ny 12 ny volana novambra nandray ny fiaonam-be ny FPF. Azadino fa niindrana foantsika nandritry ny 80 taona. Izao tsika mampihindrana move tsy fahataterahan'ny tenin'Andriamanitra, zany hoe ho mpampihindrana nareo fa tsy mpindrana. Dia ny voninahitra ho anazy rery ihany. Tena naiky ny komity, nanapaka ny komity ary efa nilazaina hoe amin'ny heriny izany ho avery zareo hanao fotoam-pivavahana. Mety miova miendriny kely tsy mahazatra antsika izy satria manana ny fomba ireo, fa azadino fa raha vavintsika ao amin'ny tompo izy ireo, pray finoana amintsika izy ireo, même cause amintsika izy ireo, mitoro ny filazantsara amintsika, mety ny endriny samihafa, fa zay raha teo natsonitsika hifanohana, hifampitaiza raisitsika ho fahasoavana zany dia tongava amin'ny heriny. Ce sera le CNEF, c'est un culte en français bien évidemment, c'est nos amis évangéliques, 70% des évangéliques de France qui sont membres du CNEF zany. Dia tongava maro maniaraka amin'io tsika raisitsika ho fahasoavana zany. Misaotra toko. Zao dia ny vavaka trano raha tsy diso.
ivavaka isika tokoka endre ny fifalianay tompo fa tsy takatry ny saina tokoa ny fandaharanao fa ho mpampindrana tokoa zay fa tsy mpindrana ary lohany fa tsy ho rambony raha nangataka taminao zay ny anananay trano dia nomenao trano tsara sady soa misy zay rehetra ilainay na ny salle de fête na ny toerana zay anaovana ny fitsaboana ny toerana maro isan-karazany eny hatramin'ny zaridaina dia nomenao anay tsy takatry ny sainay ny fandaharanao Jesosy fa rehefa niny tokoa zay nangataka taminao dia notanterahanao zany misaotra ihany koa tompo noho ny amin'ireo asa maro zay vita satria raha mijery zay vita ny ascenseur vita ny fanatsarana ny fiangonana ireo panneau acoustique maro isan-karazany ireo fanamboarana ny trano fidiovana sy ny trano fivoahana tsy takatry ny sainay Jesosy na ny volana natanterahana an'izany ary kanefa dia vita zany vita ny asa fanatsarana maro mba hiarovana ny fiangonana ny amin'ny izay sanatriny mety hisy angalatra na amaky misaotra ray eo fa lehibe ny fitiavanao anay misaotra ihany koa satria tsy misy na dia ray azy naratra teo am-panatanterahana ny asanao tsy misy na dia ray azy narary noho izany asa izany fandaharana endry avy aminao zany ankehitriny zay mivavaka aminao ny amin'ny toyan'ny asa rehetra ny amin'ny asa fanatsarana mba ho totosatsaka ny sy andavana izany ao ny komisiony amin'ny hetsika trano zay anetsiketsika ny fitediavam-bola azoana manatanteraka ireo fikasan'ny komisiona tsirairay avy ampaherezy tompo ny fikasana rehetra mba ho tanteraka eo anatrehanao zany ao ihany koa ny fikasanay afaka 5 taona eo mba handoa tanteraka ny vidin'ity trano ity efa niasa ianao tompo malala ary efa naneo zava-mahagaga tamin'ny fiainany fiangonanao ary dia matoky zay fa mbola haneo zava-mahagaga ianao zay tsy takatry ny sainay ka ho azonay tanteraka izany fiangonana zany rehefa voalohany crédit rehetra toloro firaisatsaina ihany koa zay firaisam-po eo mpanatanterahana an'izany asa izany ka ho vava iray sy saina iray ny entinay manompo anao ka izay rehetra nokasaina dia ho tanteraka eo anatrehanao mahatoky tokoa zay tompo fa na dia tsy mangataka ary zay dia efa ho tanterahanao amin'ny malalanao zay rehetra fantatro fa mahasoanay ary dia mahatoky manana anao zay fa ho totosany zavatra rehetra amin'ny anaranao Jesosy ny anaranao ny novanay mivavaka amen. Tsika dia miroso amin'ny rahapisaorana dia araka ny voalaza teo misy anankiroa zany ndray amin'ny fampandehanan-draharaha ndray ny amin'ny trano afaka manao amin'ny alalan'ny carte bancaire tsika eriariana na amin'izao mandritra ndraka izao na ao arinany na koa alohan'ny fotoam-pivavahana afaka manao virement koa tsika na amin'ny QR code PayPal.
mipetraka sika ary amarana ny fotoana amin'ny lalan'ny vavaka fisaorana sy fangatana avy eo mitoy amin'ny afatra sy mitsodrana. Nous prions. Seigneur, merci encore pour ce temps de culte que tu nous donnes, pour que nous puissions te louer et t'adorer. Je prie pour l'Église, bénis-la et que chaque membre puisse avoir la paix en toi. Accompagne les saints dans leurs projets et que ces projets soient des projets de paix et qui suivent ta volonté. Bénis le pasteur et sa famille et continue de guider le pasteur dans son ministère. Seigneur, je remets entre tes mains les malades, guéris-les et réconforte les personnes endeuillées. Aide-les à garder la foi et à rester près de toi malgré les différentes situations que chacun traverse. Je remets entre tes mains les différents pays, Madagascar et la France. Aide les dirigeants à guider leur pays. Nous terminons cette prière par celle que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny andiny voalohany ny ray sy fitonjato. Kristy Jesosy ho tompo sy mpamonjy tahaka ny Tomasy dia mandehana ao aminy arak'izany koa mamaka tsara ny orona mafy mitoetra ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fiadanana fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, izy ene no ampionona ny fonareo sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo.
Bon dimanche à toutes et à tous, vivement dimanche prochain.